rehefa mandeha zany ira famantarana dory zany dia manambara zany fa tonga amin'ny fotoana amin'ny fanomezana atsika ary misaotranao sahady ny safidy an'izany onjapeo M3 FM zany ary isorantsika koa Andriamanitra zay nanome tombon'androm-pahavelomana ahafahantsika mizara ny soa sy ny tsara araka ny teny filamatra amin'ny fandarana ny hoe rehefa soa rehefa tsara dia zarao amin'ny zanaka mampara atomboy aho reno atsarao aza miato na kely na be vitanao dia anjary tsangam-bato amin'ny lafin'ny teknika zay mampita amin'ny feo mivantana ny atokantranontsika tsirairay avy any dia namana njaka mahavita azy manolotra anareo mifandarana kosa dia avanareo imanolo jery tsy hovatsika amin'ny fomba mifandarana araka ny mahazatra satria hita fa nahatsara ialohavantsika n'ilay zanam-pandarana ny hoe teny maiva leroa io teny maiva leroa io moa zany misy teny fanevany koa ny hoe anareo ampondonomby malandy anareo pieno asy mpandefa SMS amiko koa zany maramby tsy miranga tany ny terahanyity zanam-pandarana ty ambarao ny hitanareo zay matory vokoa ndao sika pionjo fa zaka tao tsy agnara misy afatra avy aminareo tambatra n'io afatra io dia fakasitrahana n'ilay fandarana fakasitrahana zay omenareo ana fa mba hovalin'ilay fakasitrahana omenareo dia hotononiko ianareo sy ny toerana ny avianareo avy zany Noro manjary soa Erika manjary soa Stefano Antany Malandy sady ny Stefano ty mbola nasiny hoe sady nampiany hoe kopakopa tanana tsy alatsakako zay satria nampiavaka amin'ny maro zay le ny Stefano Antany Malandy Bruno Mahatsinjo Clara Belbaka Feno Tsaramandroso Voahirana Manga Bera Manga Arthur Abattoir Elisette Mahavoky Richard Tsararano Noskely Evariste Ambolomoty Seeno Amparilava Ravaly Ambovondramanesy Hortensia Ambalavato Marie Atsavaky Serge Mangarivotra Estina Amparilavaka Tsepy asiko fanamariana kely ianao Estina za efa tafiditra ato amin'ny studio ato zay voalatsaka anao ny SMS nao mba alefaso aloha azafady indroa zay anao nametraka an'izay Estina azafady izy tononoko fa mba ilaminany dia tiako mba alefanao aloha zay zany nandefa afatra fakasitrahana an'le fandarana dia za koa zany sady miraro soa anareo no makasitraka an'izay fakasitrahana nomenareo azy makasitraka anareo indrindra tompoko fankalazana an'ilay fa 5 taona amin'ny fandarana efa nandeha amin'ny télévision M3 TV izy io misy ny antsipriany fa misy indro kely mba atsidikako zany fa amin'izy io zany misy fivarotana dupliant momba n'ilay lohahevitra narahantsika hatramin'izay amin'ny voalohan'ny volana Jona taona 2024 amin'izay mba mitoetra io zany karazana hoe gâteau ndesinareo antrano mba ho fahatserovana mety sy dia mendrika an'ilay fahatserovana zay fa zay no takatra ozy ilay nahandro takatra laharatarby fandraisantsika tsy miova 032 44 759 83 032 44 759 83 034 84 759 82 034 84 759 82 zay zany laharatarby fandraisantsika mba tsy hamonamonaina atsika moa ahafahantsika mandravaka an'ilay fandarana averintsika tsy haivina ilay lohahevitra narahantsika farany teto mba hitoetra masotsivana atao mampanjary amin'ny fiainana zay zany tena lohahevitra narahantsika teo masotsivana atao mampanjary amin'ny fiainana manomboko zao zany dia atombohy amin'ny alalan'ny fahaiza-miaina ny fiainanao zao fanadiovana ny saina sy ny fo amin'ny alalan'ny masotsivana zay no atao ny hevitra omena eto dia tahaka ny haja omena ny tantely izy no anaovana sorona fa ny mamitoa azy mba maro ihany koa zany hoe ny hevitra maro fa ny manambara vitsy ary zay no mampiavaka n'ity fandarana doria ty izy tsy mba misorona fa milaza hitany fa mahatsara
amin'ny fiainana ny hery anaty mihitsy no mila foazina sy ny tanjaka hoentiny amin'ny alalan'ny fiainam-panazany fiankinana amin'Andriamanitra tsy voatery miangona nge fa mivavaka amin'ny talao amin-dragnahary de fa izy zay anao rehefa mitalao amin-dragnahary hainao fombany ratsy tsy azo atao de fa tsara n'izay ary fananana fijery miabo sy toe-tsaina mpandresy zany tokony tsy miala amintsika zany ny anaovana an'ilay loha-hevitra hoe mahasotsivana tao mampanjary amin'ny fiainana maro ny resaka mandeha maro ny tranga zay hoentin'ity valana retina tsy manjary maty coronavirus ty na eo ara zany rehetra zany mila mivoatra foana ny olombelona indrindra isika malagasy io tsy nentsika raiky zao tontolo zao vesarany fa fao zay rehetra miendrika fako ao an-tsainao ao sy ao am-ponao ao eritreritra miabo no mamiratra mahatsara ny fivoaran'ny fiainanao zay le mahasotsivana atao mampanjary amin'ny fiainana fa maro manana eritreritra miiba any anivon'ny fiarahamonina any azadiny fa amin'ny fiainana ny lasa efa tantara ny ampitso mbola mistery ny anio ny tena fanomezana mendrika ifaliana sy anorenana ny fiainana zany fa tsy ny fitsaivana sy ny fiatsona ny lasa zany fa tsy verina tsony anao mikaiky le raha fa lasa any izy tsy mibody koa tsy ny faminanao ny tsy hita masony mbola mistery ny ho avy any ny any anao fa manao kamo alohan'ny hitalaonao am'ireo tsy lasa ndraka ho avy io ny any-tsainky ndo ataovy misimisy aza mba be fanontaniana am'izay tranga iboaka maray zany io mbo amaray any misy mako mieritreritra firy indray zao voany narariny corona iny firy koa maty anisan'ny orinasa ikatona koa ve nenay io maro olo mitebiteby saina am'zany ovina ma ty corona ty ho foana laolo fa dio mieritreri davany zaka karaha zany efa taona lasa zay laolo anao afaka misirikily tsara nety amin'ny tanàna ty laolo mbola mora vidinentana tam'zany olo angomanana io mampiena ny herinao zany rehetrarehetra zany aza mitsy hay an'zany tsy mahazo tsirony amin'ny ankehitriny ntsony ianao raha vo zay ndo ampidirinao amin'ny sainanao fa sy mba nany lasa foana zany ny foa maneritreritra anao de nany tsara ankehitriny tsy hitanao nefa ny lasa ne tsy verina tsony fa fendrofendro ndro azonao aminazy eo ary misteri no avy tsy fantatrao zay hoentiny vokiso zavatra miabo foana ny sainao sy ny fonao amin'ny fiainana marina fa ilaina ny manara-baovao momba amin'ny fivoaran'ity valana retina ty sainga leo atao amin'ny antoniny ihany fa manjary mampitombo tebitebitsainao zany miteraka retina hafa aminao koa ane satria fa miasa loatra sainanao ka fa aloha miaina miaraka amin'izay mitranga satria ny lasa efa tantara ny ampitso mbola mistery fa ny anio ny tena fanomezana tsara indrindra azotsika amin-dragnahary noho izany raisotoany fanomezana sarobidy ny fotoana nananao ankehitriny mifalia rehefa mbola afaka miaina avy eo ty raha manky aminantsika atsika lerany mandoky kabaka atsika misy sira mamina ditena misy siramamy asio sira ndraka siramamy fiainanao mba azahoanao fitsara fa maro amintsika amin'ny fiarahamonina any miaina amin'ny raha matsatso fa ratsy ane zany fiainana matsatso zany mahatonga ny tsy fisiny mahasotsivana amin'ny fiainana io zany tsy voavaka tsony ny ratsy sy ny tsara fa indray miditra ao am-ponao sy ao an-tsainao ao azadino nefa ny tsara mora resy ny ratsy araka n'ilay fomba fiteny manao hoe fandio raisina izy tsy maleo mifandoto ray tandroka tsarofa ny olombelona dia feheziny vatana fo saina ary mifanahy ireo singa telo akoatra ny vatana ireo no mamaritra ny fiainana anatin'ny olombelona tsirairay avy
ary tena mibaiko ny olombelona dia ny fanahy zany natonga n'ilay fomba fiteny manao hoe fanahy no maha olona anie. Io ny tsy manala antsika olombelona amin'ny fototra, tsy adignanao fototra anao rehefa aminao le fanahy zany. Manavaka antsika olombelona amin'ny biby ka mba mahaiza mamaly na tezitra mihitsy rehefa ataon'olo anao ty tsisy fanahy nafa ataon'ny biby dikan'izany. Misy olo tsy taitra atao an'izany manomboko ny any koa misy olo mivolana anao anio mbarao tsika mifanaja hoe mila mivoatra anao mba andresenao an'ity fiainana ty, tsy maintsy mivoatra. Misy teny mo mbola arahantsika rehefa amiloha hevitra manaraka io fa misy teny hoe fampivoaran-tena. Zany de tena zavatra ataon'olona isan'andro fa tsy indrinay fotsiny anaovany tsirairay azy eto zany. Manomboko zao zany de mifoazy isika malagasy, ampivoatra ny vatana, ampivoatra ny saina, ampivoatra ny fanahy eo amin'ny asa fivelomana. Ary tokony hatsapahanao miaraka amin'izay fa olona ilaina ianao mihaino anaka io. Misy anie olo manatsatso ny ainy, anao ilaina, matoa anao nasian-Dragnahary velo ambony donia ty, anao ilaina. Manomboko ny any zany anao tokony fiera za koa ny ilaina matoa za velo. Ary aza adino fa tsy afaka amantatra olo-kafa ianao amin'ny fiainanao raha tsy mahafantatra ny tenanao aloha. Zay ny tena zava-dehibe. Rehefa fantatrao ianao io zany de lasa mpanabe eo amin'ny sehatra maro indrindra fa eo amin'ny sehatra ny fampivoaran-tenanao manokana. Ary io fampivoaran-tena amin'ny fiainana io ny tena fiainana, ary fiainana fianarana. Misy namako mpanoratra zay zany mba mpampizara izy de nanoratra boky de zao ny loha hevitra ny boky nosoratany. Izay voleko no tazako. Taitra za tamin'izay loha hevitra an'izay de nanontaniako ino tianao ambara? Hafa izy io nambarany. Izay voleko no hotazako. Rehefa tena nataoko manampy sy manala ny diniko lalina tena marina le teny. Zay ny tokony filamatra amin'ity fiainana ty. Fa ny maro anefa de ny voleny hafa no hotazany. Parce que tsy nambolika izy tsy zaka mivolena satria tsy feno ny mahasotsivana nataony hampanjary amin'ny fiainana. Zay ny rahantsika farany teto. Larana ifandraisantsika ty averiko 032 44 759 83. Isaorako lay mpandefa SMS fa na tsy iray lalana raha izahay fa mba efa mirazotra. Mankasitraka anao fa mba mifanakaiky zany tsika am'izao. Ny loha hevitra rahantsika androany dia toy n'ilay teo ny hoe fampivoaran-tena. Tsara manko mba torohevitra mampivoatra no rahantsika amin'ity fandaharana ty. Fampivoaran-tena. Rehefa miresaka an'izany hoe fampivoaran-tena zany de tonga ho an-tsainy maro ny resaka fianarana. Tsara zany satria fiainana fianarana. Satria zay ny tena nalentika tao an-tsaintsika rehetra. Ary io ny tena olana sedrain'ny tanora ankehitriny. Io fianarana io. Manenjika mari-pahaizana na diplôma rehefa io fianarana io no asindrisaka zany. Fa vitsy ny tanora, enina olon-dehibe koa aza no manenjika fahaizana zany. Tonga amin'ilay fiteny mahazatra fanaontsika eto amin'ny fandarana ny hoe any am-pianarana ane omena lesona anao de adinina. Zay mahatadidy zay ny atao hoe mahay. Fa amin'ny fiainana adinina anao vao maka lesona. Zany hoe hitambaran'izy roa reo ny fahaizana maka lesona. Fa ny tanora am'izao de tonga amin'ilay fomba fiteny manao hoe azafady mpanao dinantitra raha ny fianarana no resahana ka ranomaso ny farany. Satria niezaka nianatra nahazo diplôma anatena fa ho tsara fiainana indrisy anefa nanatena tsy misy na ny ampivoatra ny tena ny ara tsy vitany
amin'ny alalan'ny diplôma zay azony zay na tonga any miteny hoe tsy imanovy jery mamorona an'ity fa tena fitenin'ny Taolo mihitsy hoe antitra mandiha zany hoe mpanao dinantitra zany ka ny ranomaso ny farany nefa ny akamaroan'ny olona rehefa zany dia zany ny atao fimehezana dia rehefa reraka dia mahazo tory fa rehefa izy mandiha satria efa dila le fotoana mifandihizany ranomaso no avokany farany zay zany no hitako hoe mahazo ny tanora antsika amin'izao feny efa vitsy ny fahaizana hita ao anatin'ny diplôma zany raha amin'ny fiainana iainantsika zao tsy haiko samy miara-mandinika an'izany atsika hita nge zany any amin'ny fiarahamonina any efa vitsy ny fahaizana hita ao anatin'ny diplôma raha amin'ny fiainantsika zao ny jerena tsy mahamenatra milazan'izany araka n'le fomba fiteny hoe volany maso tsy mba kilema satria ny atsika ny io samy mijery samy mandinika ny am'izao zany dia azo ampitahina amin'ilay fomba fiteny hoe vitsika nahazo valala zany zaka ny aina fa tsy omby mivava diplôma maro fa mivokatra hoentiny amin'ny fiainana amin'ny fampivoarana amin'ny fiainana eo anivon'ny fiarahamonina iarahantsika mahita tsy za foana miteny iaraha mahita tena iaraha mahita ary io tena misehatra rehetra mihitsy ary zay na tonga n'lay fomba fiteny Taolo zany amiteny io Taolo tokony riariantsika manana azy satria ny zavatra mbola ho avy efa miforoniny tamin'izany zany na tonga n'lay fomba fiteny manao hoe malagasy ankehitriny atambatra ny mihitsy hoe tahaka ny volombodina akoholahy tsara fahafarany namany foana isaka izay rehetra atao mahamenatra ny zany satria nantenaina ampihiratra amin'ny fianakaviana amin'ny fahavitana fianarana amin'ny fahazahoana diplôma ka anjona ampivandravandra zany hoe niteraka fahagagana teo amin'ny maro zay no natonga nainanao an'ity loha hevitra hoe fampivoaran-tena ity io moa misy miteny hoe développement personnel fa zay ndray manao hoe développement citoyen mihitsy ny tsy ampy maro amin'izao zany tanora tsy mahavelo-tena tiako zany mamorona fa hitako zany amin'ny fiarahamonina any izy teraka ny ray aman-dreniny iny nampianarina izy navita fianarana iny nanambady izy nanambady iny niteraka izy niteraka iny natoy amin'ny ray aman-dreniny ao to basy plasin'ny ray aman-dreniny iny iny plasinazy iny plasin'ny zanaka iny plasin'ny zafiny tsisy koa raha miova nefa nianatra misy diplôma maro indrisy fa tsy nanandratra azy zany ny tena loza amin'izy ity dia zao tena loza ozy aho tsy misy taitra ohatrany hoe fomba mahazatra ny fahitana an'izany rehetrarehetra zany tsisy taitra izy teraka amin'ny baban-drakan'ininy izy nampianarina amin'ny baban-drakan'ininy izy navita fianarana amin'ny baban-drakan'ininy izy manambady amin'ny baban-drakan'ininy izy matoy amin'ny baban-drakan'ininy izy ao iny izy ao basy jiaby tao hoe mazenga mahay azy nefa ny diplôma io misy karazany atafiry nefa ny fiainany tsy zarizary amin'ny lafiny rehetra tsy arakaraka ny eritreretina ao anatintsika olombelona ao dia misy hery lehibe afaka mampivoatra ny fiainantsika rehetra na olona nianatra io na olona tsy nianatra azavaiko kely fa misy maharatsy an'ity fianarana ty ihany anie raha samy manao asa fivelomana ny olona nianatra sy olona tsy nianatra dia le olona tsy nianatra niny tena tafy anome ohatra anareo za atsika ty amorontsiraka ty asa tena maro tsy angatahana asa mihitsy io fandratovana io mandeha manarato rehefa mba misy olona anankiray zany manome hevitra n'le nianatra sy le tsy nianatra
zao fanontaniana apetraka tsy hoe fanontaniana fa apetraka an'le olo raha zanareo io lakana ampiasainareo io asiana motera io ozy izy le tsy nianatra ha ahoana fanaovana an'izany tsy lafo be zany aiza ny ahitana an'izany hitanao fa liana izy te anaraka an'lay torohevitra an'le olo fa le anankiray somarina anao io moa le antsonina hoe illetrisme nianatra ihany izy fa tsy tonga hoe manahoana zay le tsony vazaha hoe illetrisme vao tonga aminazy sosikevitra eo raha zanareo sina motera lakana anao manao za tsy nianatra haiko ane zany haitako mony ay manadala olo zany inge nianatra haiko ane dikan'izany tanao fa ray tonga de sakana ray lina de jereo fa le fianarana mba kely natao zany lasa sakana ao amin'ny fiainany zay tokony anandratra azy lasa sakana ao anazy asa fanadiadiana nataonay io trangam-piainana sy trangam-piarahamonina hitanay io de lazainay aminareo fa raha sanatria mivava misy miteny hoe tsy mety zany nde fampiresaka atsika de mifanakalo hevitra afaka ampivoatra amin'ny fiainantsika atsika na nianatra na tsy nianatra misy hery lehibe ao anatintsika tsirairay ao fa ianao rery ihany zany no afaka mamoan'io hery io amin'ny alalan'ny fampivoaran-tena mety eza ho tia karokaroka amin'ny fiainana misy ane olo azafady amin'le fomba fiteny manao kilemaina be torimaso zany aretina maro torimaso koa maro manatona ny reny olona hitanao fa efa lasa reny de ireny no akana hevitra jerena inona ny zavatra ataony fa am'izao moa zany tena alatsiny am'le fomba fiteny fa tena lasa ohatra mivavanombo manoka ny tanora kehitriny sy ny lehibe ray aman-dreny am'izao raha vao mifanena tena mifanipaka mihitsy tsy mifandray tendro asa le ray aman-dreny ve no manosika an'le tanora sa le tanora maniratsira an'le ray aman-dreny fa nitranga hita tsy vala raiky olobe taloha ndraka tanora betibety tena mifangarika mihitsy ohatra amin'ny masonjola mamakia boky eto zany torohevitra mamakia boky mamakia gazety miezao limbaovao fa za aloha dia mba nanao ihany niezaka nanoratra tany amin'ny 2005 tany voalohany nanoratra jusqu'à androany ty mbola misy boky nisoratako amin'izany tsy lafoko manamarina fa tsisy mpamaky le boky gazety moa zany soa ihany fa mba misy manantonantona izy ireny de rehefa mba mandalo eo de mba mijerijery le lohatenin'ny gazety fa le ny amoakamoany andeha hividy joya tsy ao isan'andro mila misy zava-baovao hainao foana amin'ny fiainanao zay ny tena izy zay ny fanontaniana tokony hipetraka aminao isan'andro de hoe inona ny zavatra tsara ho ataoko anio mihoatra ny zavatra tsara vitako maly fantranga hita bako ino makabary ma tsisy raha la ino mataonao zao bako za karaha ito karaha io to aza mba matoritory zany amin'ny fiainana tiany mandalo atao fahavalonao voalohany amin'ny fiainanao ny akamona fa tsy ny olo raha misy am'izio le olo koa nanaova mifahafaly fa akamona anazy iny ambelany manjaka to amina anazy ao very atao fahavalonao ny akamona fa tsy ny olo alohany hiala voly hitsangatsangana hisakafo irevy sy ny sisa vitao alohany adidy tokony atao mila misy zavatra vita foana alohany hisakafo maraina boapodiko ndraiky papa aminanay eo zay tsy haiko na mifiry izy mihina marandray fa izy la tia kofafa kofafa io no samboeriny marandray zay izy vao manao kabary sady manatsara ny tontolon'andronao zany aza matahotra miavaka amin'ny maro zany amin'ny atao misy moko karaha za raiky tolo hay jereo papa io izy raiky famafatoky tany nanjary zay jiaby amin'ny nila bodirindrina aminazy kila olo mitana kofafa izy tsy miteny
fa isaka olo mamango araha-mandry anazy zay manandrifindrifina anazy eo hafatra anizy zany fa zay hitanao fa mahatsara anao ataovy anao misy olo raha hitenenan'olo anao to izy fa napodiko matetetika eto misy zanak'Andragnahary volandreo Jesoa olo maty mivelominy tsy mahita napahitany marenina maheno adala sitrana mosary voky jiaby zay manatsara olona taony kodo izy mifantsiandreo ke anao zao ino atsika fa zeny ataonao zay mahatsara anao ataovy fa olo mahita raha koranina to akamaroan'ny olona am'izao manko matoritory bokoa miconnecta io koa ndro olona moety vaovao koa tsy miasa saina zany hoe mandinika fiainana miconnecta to fa ça va enao mifantoha amin'ny tanjom-piainanao asio action vita mahavita zaka manakaiky ny tanjonanao isan'andro zay ny tokony ataonao rehefa vitanao ny asa ny adidinao maka aina ataovy zay rehetra mahafaly anao fiainana raha mandalo ataovy zay ampilamina ny sainao zay ny tokony ho izy amin'ity fiainana ty feno tena ilaina ny fianarana indrindra fa am'izao vanim-potoana iainantsika zao sao de isy andika koa tsy ilaina fianarana tsia fa aza mionona amin'ny hoe mahay be za manana diplôme za diplômenakay tsy voisany ety fa ny tena fahaizana de ny fahaizanao mampivoatra amin'ny fiainanao zany atao hoe fahaizana laolo koa lalo manana lisansy lalo misy maîtrise iny misy 2 ans ety tampoko jerenao fiainana iainany fiainany izy jikôlony ety vola ity ma tena marina raha volany tena marina ananany le raha fa izy jikôlo to donc eto zany zay manindro hoe fa ny tena fahaizana de ny fahaizanao mampivoatra amin'ny fiainanao fahaizanao mitady vahaolana am'izay olana zay misy zay le fampivoarantena zany fa tsy hoe karakory ataoko azahoako diplôme ary karakory lasa very any itsika ary tena very tokoa ary ny tena loza de zao le mpampianatra manome diplôme tsy mba manontany tena mihitsy hoe maninona tsy mivoatra ny fiainan'ny mpianatra zay nampianarinay fa izy koa mba manao adidy fa izy tsy tompona andraikitra ny mampiavaka ny mpanao adidy sy ny tompona andraikitra manko de zao ny adidy mato ny folany atsika andeha mangy anganao vangina koa le rany misy amin'ny anao zay ny mpanao adidy fa ny tompona andraikitra zay le olona miantsoroka zavatra anankiray ho an'ny tombotson'olona maro enina de tsy miverina aminy aza zany ny antsona hoe tompona andraikitra de samy manontany atsika misy ve zany any amin'ny fiarahamonina iainanao any le tompona andraikitra ohatra ny efa rakotra amin'ny mpanao adidy indrindra ialako tsiny am'le fanindrina fa ny amin'ny fampianarana io mbola lasa mety atezitra andreo fa rehefa mandinika ireo mety ho faly hoe marina zany lasa profession cimetière ny le mpampianatra zao mahatonga any am'teny an'izany rehefa nanao zavatra maro ka tsy nahomby tsy nahita hoe inona ny ho atao ambelao zao aloha la mpianatra lafa tsy hitako raha ataoko aleoko za mampianatra tsy dikan'izany rehefa tsisy mihitsy ny atao zay vao mamanao anazy fa nampivoatra an'ity malagasy ity araka ny tantara ialako tsiny raha mba hanonona ny anaran'olombe anankiray mpampianatra ny filoham-pirenena tamin'ny fotoan'andro ny nazahoantsika fahaleovantena nomeny lanja zany asa fampianarana zany anyka zay nianatra tam'izany de hitanao fa misongadina am'izao ny anao tezy le mpianatra de mamonjy le papa efa ancien reny tiako ny ataovy koa ny français nakay ty fa am'izay azahoana diplôme zany hoe le fianarana am'izao zany
fianarana azahoana diplôme fa tsy fianarana avitana tena. Jereo ange ny lavaka teraka an'izany lany ny volandray aman-dreny na mpianatra. Tsy mahay tsara lafo mbany tanimbary mbany tanindrazana ampianarana an'ilay zaza. Vita ny fianarana isaorana an'Andriamanitra. Fa ny nampianarana tsy miverina, ny asa nantenaina ahitana fivelomana tsy hita. Faty antoka ray lavaka ary zay mahatonga ana amin'ny teny hoe lasa tonga amin'ilay fomba fiteny le ray aman-dreny amin'izao hoe ombo mahibe tandroko hoe mizaka antserany aina. Zany hoe rehefa be manko tandroko ny omby lavo azy izy satria fa tsy zakany vatany ntsony le zavatra mandalo. Maro amin'ny ray aman-dreny malagasy amin'izao ny tratran'izany. Ary ny hoe inona ny fanohitra entina miady amin'izany. Samy mifampijerijery anie. Mbe mampianatra miditra fa sahirako mividy cartable, mividy cahier, mividy izy tsy ratsy araka ny teniko teo. Fa izy io tsy tonga amin'ny ilana azy ny tena mampalahelo. Fa ny tena fahaizana, raha nandranto fahaizana, dia ny fahaizana mampivoatra ny fiainanao. Fa tsy anao zany nianatra anao amin'ny babanao ao. Vita fianarana anao amin'ny babanao, manambady anao amin'ny babanao ao, matoy anao amin'ny io nianatra karakory. Dia lasa vesatra zany le izy. Za zany te hitondra an'izay anjara biriky famoazana an'ilay fampivoarantena zay. Satria lasa karazana fahazarana fotsiny le fampianarana. Avy ny teny mihitsy zany hoe manontany olo manao mandeha lekôly. Hay, anao madaba? Za koa madaba. Za matao mandeha lekôly. Ro ambadika ao to mandika za tsy andeha. Tsy mankadala olo. Zany hoe ny fahitan'le atsimo sy avaratra nandeha ndro nandehanany. Fa le ainga fototra n'le fianarana andeha tao, joya izy tsisy. Ka zay ny adiditsika ray aman-dreny amin'ny fivoarantena. Tsy hoe nampianatra zaza ny ao ambadika boko za koa andeha mpianatra. Inona ny tsoro-dalana anoritanao ny lalam-piainan'ny zanakao mba hahatonga azy avita tena, avita fiainany. Araka an'le tenentsika hoe zavatra anankiray ihany anie ny iraisana amin'ny fianarana sy fiainana io. Any ampianarana anao mena lesona dia avy eo adinina. Amin'ny fiainana adinina anao vao maka lesona. Ny tambarany dia fahaizana maka lesona. Ka raha tanytika misy fomba hafa amelarana an'le fiainan'le olona amin'ny fampivoarantena ho azy, tokony zay ny hazakazahantsika. Raha zay ny tanteraka atsika, lasa Madagasikara ty. Fa zao, za zao no mitondra n'ity fandarana ty. Fa maro anie ny mahay, maro ny manam-pahaizana, maro ny tena tokony hitrandrana any aminy any, fa izy tsy mizara. Fa isaorako moa zany Andriamanitra nanome tombon'androm-pahavelomana nahafahako nanao an'izao. Fa aza adinontsika rehetra fa ianao, zao, izy, ianareo tsy maintsy miala eto atsika. Mity anao miala, tsy mity miala. Ka rehefa tsy afaka tsainao zay, aza adino manao ny tsara. Awatra boribory ny amin'ny valo. Tapotra ny fotoana atsika. Ialako tsiny zay tohina. Fa doria mo maro ny heviny. Fa le doria ho etiko dia hoe dominy rehetra iainam-pitiavana. Fahendrena no izana ifampisarana. Makasitraka indrindra tompoko. Amin'ny heriny ny toy izao indray. Mitondra loha hevitra vao. Doria! Fandahara-panabeazana. Zay renao eto amin'ny M3 FM. Isaky ny zoma alina amin'ny fito sy fahefana. Doria! Dominy rehetra iainam-pitiavana. Fahendreny novizina dia zanany olom-pirenena mba ho toa ny fiarahamonim-pahendreny. Doria! Faka hitsiriny fihavanana.